Miarabantsika rehetra sady manonona ny fahasoavan'ny tompo Jesosy amintsika rehetra amin'ny alalan'izao sary sy feo ampitaitsika ampitain'ny tambatsotra izao ifampizara indray sika ny loha hevitra ifampizarantsika androany dia ny Matthieu 4:4 izay ao anatin'ny contexte ny amin'ny nanambarany Jesosy Kristy ny amin'ny andravana ny Jerusalema ary zay le hoe Jerusalema rava izay dia mifampitohy amin'ny hoe ho avy Jesosy Kristy. Zay no itondrantsika fifampizarana ato anio ary ijerevantsika ny famarina tsoratra masina sy andratotsika ny herin'ny filazantsara izay tsy tokony ampatoritory atsika fa tokony ifoazatsika mifampitohy indrindra amin'ny contexte fampakarana ny enlèvement izany na zay lazantsika azy fanjavonana tsy fantatro mifampitohy indrindra amin'izay contexte izay de izay zany no ifampizarantsika ato anio ary ny contexte ny Matthieu 4:4 lay fanambara teo hoe Jesosy Kristy manambara tsy maintsy ravana Jerusalema ary mirazotra am'izay dia ho avy indray Jesosy Kristy ao anatin'izay désastre fampitehana sy fahasimbana izay. Vavaka vetivety ary sika voninahitra Andriamanitra tsy tombo misaotra anao zay ray masina tsara indrindra misaotra anao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy no afahanay manonona ny teny fisaorana ary indrindra ianao no manana ny tombo-kase, ianao no tompony teny, ianao no manana ny autorité divine dia ianao no anankinanay ny zavatra rehetrarehetra. Velarinao eto anoloanay ny teny, velarinao eto anoloanay ny mofinaina dia ianao no manositra an'izany, ianao no mamadika an'izany, transformer an'izany ho herijika, ho herim-batana mifono divinité afahan'ny cellule anay sy ny momba anay rehetra monsieur développer ao anatin'ny teninao ary tonga anay ho voaova ho compatible amin'ny contexte ny fampakarana izay ho resahanay eto indrindra ho fiomananay iandrasanay an'izany vanim-potoana mamy sy sarobidy izany ary vanim-potoana hika fanantenanay idiranay ho any amin'ny fiainana mandrakizay passage tsy maintsy ho lalovanay misy aminay ho ianao mety tsy andalo fahafatesana kory eo an-tananao avokoa zany, eo an-tananao ny tombo-kase an'izany, eo an-tananao ny teny fatifantsika any amin'izany dia matoky anao izay. Voninahitra ho andray tsy toany de voly mpangalateny sy mpaniratsira dia tsy manana fahefana amin'ny anaranao Jesosy Kristy ary ny raha maherinao no miselehan'ny vavaka. Alleluia. Mamelona manonona ny shalom amintsika rehetra ny fiadanan'ny tompo. Roso asika Matthieu 4:4 ny zavatra ho resantsika dia mifanandrify mifanitsy amin'ny contexte ny fampakarana na ny enlèvement na ihany koa ny fanjavonana na tsy fantatro izay iresantsika anazy fa tiako aloha no manipika amintsika fa ny enlèvement dia tsy natao an'ny olona rehetra zany izy io fa ny olona izay tafiditra ao anatin'ny critère mahafeno ny fepetra ny amin'izay enlèvement izay no tafiditra ary accepter ao anatin'izay condition d'enlèvement izay na ny fampakarana izay. Zay no nitepoka tsara tsy pihana amintsika voalohany indrindra raha voaboasana izay teny fampidirana izay de hoe mety traverser ny anatin'ny fisainantsika sy ny fieritreretantsika any hoe manao ahoana ary zany ny toe-batana, ny toe-po, toe-pana, toe-tsaina, ny contexte ny olona tafiditra ao anatin'izany. De eto de direct manambara fa tsy misy vina avy amintsika en tant que hoe isika mpanompo de hoe misaina sy mieritreritra isika hoe tahaka izao dia rehefa tafatoetra ao anatintsika izay fisainana sy fieritreretana izay dia lasa misy motivation rispo na ihany koa hoe lasa misy fahazotona anakatra an'ilay dimension isika
fa tsy izay le izy. Tiako tsipihana izay, tiako zaraina amitsika izay ary miroso makany amin'ny fanazavana isika. Fa ny fipetraka izay critère izay fipetra izay hoe olona tahaka ny ahoana no afaka tafiditra ao anatin'izay fahombiazana. Tsy fahombiazana avy amintsika fa Andriamanitra ny tanany izay mahomby no manokatra an'izay fahombiazana izay ho antsika de tafiditra ao anatin'ilay arato isika de aspirer ao anatin'ny contexte enlèvement tahaka ny ahoana. Dia raha makarakorsihany amin'ny fanazavana dia ny fanompontsika, ny toe-pontsika, ny fitombotsika ao anatin'ny tontolo-pinoana, ny fivoarantsika isika tafiditra amin'ny contexte hoe nateraka indray, transformé, voaova. Dia ny fanahy no manambara amintsika any amin'ny tontolo ny tsy hita maso. Zay le tsy hita maso zay de lefa ambaratsika sy fifampaherezantsika eto foana hoe ao anatin'ny intimité amin'Andriamanitra tsy to. Relation intime. Ny mpivady mahafantatra an'izany tsara. Hatrany amin'ny point faible indrindra, hatrany amin'ny resaka tandra miafina, reny amin'ny hoditra ireny ny mpivady no mifankahitany amin'izany. De tahaka izay koa le hoe relation intime ao amin'Andriamanitra tsy to. Any amin'ny tontolo miafina, hatrany amin'ny point faible indrindra. De hoy teo hoe rehefa tafiditra ao anatin'ny fanovana ny tena, rehefa tafiditra ao anatin'ny critère hoe nateraka indray ny olona anankiray, voadio tanteraka ny momba azy. Zay le hoe voadio tanteraka zay dia manamafy ny herin'ny soratra masina any amin'ny hoe tsy maintsy diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetrarehetra. De zay le hoe raha manadio izay iny raha iny mihitsy no toy ny hoe velona ao anatintsika, zany hoe aina. Isika dia manana ny raha maha-olombelona atsika, fa misy raha ihany koa izay mbola ny tontolo miafina ihany tsy hita maso, ny intimité mampiditra zava-panahy manazava aminao. De iny raha iny, lay aina Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, iny ny tonga velona ao anatin'ny mpino anankiray. Amin'ny alalan'ny finoana, amin'ny alalan'ny herin'ny filazantsara sy ny tenin'Andriamanitra velona ny anatin'ilay mpino. Manompo izy, miaina tenin'Andriamanitra izy, miaina verset biblika izy, tsy fiezana fa tena hoe velona ao anaty. Zay lay aina, zay lay raha teo amin'ny hazo fijaliana. Manome endrika Jesosy Kristy zanak'alay tokany. Dia ny olona izay miroso makany amin'ny tanteraka, transformé, mifampitohy amin'ny resaka fahaterana indray zany, no tafiditra ao anatin'ny cercle ny fampakarana raha mahatratra ny condition rehefa tsofina ny trompette farany. Ho antsika fa mandeha tsikelikely ny fanazavantsika. Matthieu 24 ary hiditra amin'ny tena vetikevitry ny contexte izay resahana hito isika. Tiako ny manimarika amintsika ihany koa fa mialohan'ny fampakarana dikan'izany dia misy ny fiomanana. Ny fiomanana raha amin'ny fiainantsika andavanandro dia ianao alohan'ny andeha hiasa dia manao madio, manao tosy, manao zay mety, manao fanamina ho an'izay mila an'izany alohan'ny hidirany toeram-piasana sy ny sisa be da be. Ny dokotera mpitsabo anankiray rehefa andidy izy profesora de mampiditra kaloha, mampiditra masque, manao gants sy ny tsy maintsy préparé daholo ny zavatra rehetra. De ohatran'izay ihany koa ny ao amin'ny tontolo ara-panahy. Fiomanana, isan'ilay ao anatin'ny fiomanana ny fisokafan'ny masonao. Eto ny tena insisteko, fisokafan'ny masonao amin'ny contexte fanambarana ny manodidina rehetra eo amin'ny fiainantsika. Io no mampiavaka anao mpino amin'ny olona tsy mpino. Io no mampiavaka anao efa nateraka indray amin'ny mpino-tsotra religieux. Io no mampiavaka anao izay efa nidiovina tamin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra tao amin'ny tenanao ka mahatonga anao tsy mpisitraka filana, tsy mpisitraka ota. Samihafa ny zavatra ambarantsika eto hoe mpisitraka ota izay dia filana ao anatin'ny ota. Fa ianao kosa efa nidiovina tamin'ny raha ny zavatra rehetra ny ao anatin'ny tenanao dia makarikoriko anao zany resaka ota izany, tsy misy filana ny amin'ny ota ny ao anatinao.
ary raha misy fotoana ranao mandalo passage ka hoe nanotatsina dia misy an'ilay raha Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izay velona ao anatinao tao amin'ny alalan'ny finoana sy ny fanovan'Andriamanitra, ny tanan'Andriamanitra tsy toy izay niasa tany amin'ny tontolo tsy hita maso, izay le fifandraisanao lalina tamin'Andriamanitra tsy toy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, dia miasa foana io raha io aina Jesosy Kristy io, manadio tsy maintsy diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetrarehetra, satria izay ilay ajustement fametran'Andriamanitra amin'ny toerany anao ao anatin'ilay contexte hoe ianao dia olona ho ampakarina. Alleluia. Ary izay ny tsy anananao fijery mitovy amin'ny voisin anao, ny mpiara-miasa aminao, ny mpino namanao izay tsy mandalo an'izay fepetra sy contexte izay, tsy miaina an'izay fepetra sy contexte izay. Dia hoy ato hoe misy sokatra ny masonao, Andriamanitra tsy toy no manokatra ny masonao, manisy ody maso aminao. Dia rehefa misokatra ny masontsika, ny masonao, amen, dia ny élément mihetsika rehetra eto amin'ity izao tontolo izao ity, ny zavatra mihetsika rehetra sy miaina eto amin'ity izao tontolo izao ity, dia manambara ny vanim-potoam-piavian'ny fampakarana. Alleluia. Be ny olona no mivavaka fotsiny izy, fa tsy misokatra amin'izay ny masony hoe aiza ho aiza ny contexte ny fin de temps. Be ny olona no toriana hoe ho avy Jesosy, ho avy Jesosy, ho avy Jesosy, fa noho ny masony tsy misokatra dia tsy miara-my tempo amin'ny fanahy izy, satria tsy misy an'ilay aina raha Kristy Jesosy ao anatiny mampitepo ny fiainany sy miara-mitepo amin'ny tenany, sady mampita message aminao zany hoe ny fanompotsika dia miara-mitepo amin'izay ao an-danitra ao amin'ny taberna kely izay misy an'i Kristy Jesosy eo amin'ny fisoroana. Zay vahanareo etỳ an-tany dia vahana any an-danitra, zay fehezanareo etỳ an-tany dia fehezana any an-danitra. Fa za miteny aminao sœur sy frère, fa be dia be ny mpino no tsy manana an'izany, be da be ny mpino no tsy mifamatotra amin'izany zavatra resantsika izany. Or anefa Jesosy Kristy nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana, nitsangana velona, niakatra nakany an-danitra, dia nampita mihitsy an'izay fampahitana izay ny ainana. Tadidinareo ilay passage rehefa nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty izy, dia niteny Jesosy Kristy hoe fantatro raha io fantatro izy fa ianao dia miaino mandrakariva. Zay le fifatorana ity an-dany mifatotra ao an-danitra. Dia izay ihany koa zay fiainana naseho an Jesosy Kristy, izao ny fananganana ny maty izay. Izay ihany koa no fanoharana sady fiainana mihitsy natolotra Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. No délivreny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ny fahotatsika ary nomboany, dia niaraka tamin'izay délivrance zay misy fiainana nomeny Jesosy ho asy ho anao. Dia eo no anindriko teny amintsika fa mampanahelo aho fa be dia be ny mpino no tsy misokatra ny masony amin'ny contexte hoe inona marina ny zavatra miseho amin'izao vanim-potoana izao hoe ry mpiambina hoy Isaia mpaminany toy ny inona alina moa izao. Zany hoe isika zany dia tokony se poser question foana ny amin'ny zavatra miseho ety amin'ity tany andalovantsika ity, ahafahantsika ny mamantatra ny contexte fiavian'i Jesosy Kristy akatsika indray eny amin'ny rahony lanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy zay vakintsika ilay Matthieu 24 ho ajantsika eo amin'ny 15 aloha, dia manaraka indray tsika manohy ny toyina. Ary noho ny ala teo akanjany tempolo Jesosy dia lasa nandeha, ary ny mpianana nanantona azy ampizaha azy ny rafitry ny tempoly, fa izy namalaka nanao taminy hoe tsy hitanareo va ireo rehetra ireo. Jesosy no miteny lazaiko aminareo marina tokoa, tsy avela izy vato ifanongoy eto ka tsy horavana.
fatelo ary nipetraka teo atendrombohitra Oliva Jesosy dia nanantona azy mangingina ny mpianany ka nanao hoe lazao aminay izay andro atongavan'izany ary izay ho famantarana ny fiavianao sy ny fahataperan'izao tontolo zao. Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe mitandrema fandrao isy amitaka anareo fa maro no avy amin'ny anarako anao hoe izao ny Kristy ka maro no voafitana ary endre ady sy filazana ady anareo koa mitandrema aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga izany nefa tsy mbola tonga ny farany fa isy firenena hitsangana amely firenena ary isy fanjakana hitsangana amely fanjakana ary isy mosary sororotany amin'ny tany samihafa fa izany rehetra izany no fiandohan'ny fahoriana. Fa sivya tsy maninona vakitsika le izy na dia ho iateo ara hoe ajantsika amin'ny andiny fahavalo ary dia atolony ho amin'ny fahoriana ianareo ka ho vonoiny ary ho ala ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako. Fahafolo ary amin'izany andro izany dia ho tafitohina ny maro ary ifampiapanga sy ifankahala izy ary isy mpaminany sandoka maro hitsangana ka mitaka ny maro. Amen. Faraika amby folo zay. Ary noho ny ala teo akanjan'ny tempolo Jesosy. Tsika rehetra dia malala fa ny firafitry ny tempolo izay nandrana any Abrahama nomena endrika tabernakely, nandrana ny Mosesy hoe tahaka an'izao ny firafitry ny tempolo naseho anazy avy any an-danitra mihitsy ny alavany ny asakany ny fipetraka zany firafitry ny tempolo zany tsy maintsy izao araky ny lalàna sy ny sisa be da be. Amen. Dia fatatsika fa misy ny atao hoe kianja parvis, misy ny efitra masina, misy ny efitra masina indrindra. Vao mamaky an'ity Matthieu 4:20 ity isika andiny voalohany hoe ary noho ny ala teo akanjan'ny tempolo Jesosy dia lasa nandeha ary ny mpianany nanantona azy ampizaha azy ny rafitry ny tempoly. Ny zavatra nampieritreritra anahy indrindra tato amin'ity Matthieu 24 toko voalohany avy hatrany vao mamaky dia hoe maninona Jesosy no tsy hitanao izy tany amin'ny efitra masina indrindra, tany amin'ny efitra masina, lieu saint, ny lieu très saint. Efa fantatsika izy fa mpisorona be izy. Dia mamaly anao hoe voalohany satria eto dia mipetraka mihitsy ny contexte marina sy araky ny fanahy fa Jesosy Kristy mihitsy ilay endrik'Andriamanitra tsy hita maso. Ny endrik'Andriamanitra dia tsy mitoetra amin'ny tempoly natao tanana, tsy miditra amin'ny efitra masina sy ny efitra masina indrindra natao tanana, na dia endrika avy any an-danitra ara no nandrana ny Mosesy ary Abrahama ny ampifananganana ny tabernakely ary ny tempoly izay araka ny contexte Matthieu 4:20 eto. Fa ny tena mi-intercepte anahy dia hoe eo akantsy tempoly Jesosy Kristy. Jesosy Kristy dia mitoroteny izy miondrana tsabo kely eny amin'ny tempoly eny an-tendrombohitra eny an-dalambe sy ny sisa rehetrarehetra eny. Fa teo akanja ny tempoly izy teo amin'ny parvis. Kanja izany dia fisian'ny daholo be. Io zany no nisian'ny tongotry Jesosy. Misy message kely apitaiko amintsika ity ekena fa isika dia miteny foana hoe ny tempoly dia tranon'Andriamanitra ny fiangonana, tsy tokony zavatra ratsy sy tokony zavatra ohatrohatran'izany mila miakanjo tsara be da be ny olona no manana initiative miakanjo tsara sy ny zavatra ohatran'izany rehefa ho any amin'ny fiangonana izy toeram-pivoriana zany kianja tempoly. Fa za koa zany eto dia miteny amintsika fa hoe ny tempoly dia lieu de rassemblement. Zay hoe lieu de rassemblement zay dia tonga daholo ny mpanota ny karazam-panota rehetra, karazana mpanota rehetra ary any amin'ny Torah izy dia miditra akianja ireo mitondra fanatitra, domoina, voromailala, osy, karazam-biby zay ho atao fanatitra. Eo akianja ny tempoly izy no manitsaka. Lieu de rencontre. Ary teo
teo Jesosy Kristy no nametraka ny tongony, satria Jesosy Kristy mahafantatra tsara fa eo amin'io kianjany tempolo io no betsaka mpanota, eo no point de rassemblement, zany hoe ny olona rescapé rehetrarehetra avy any amin'ny ady ny sy ny tany amin'ny isatokantrano sy isaky ny contexte misy azy avy any, dia eo akianjany tempolo no fionany amin'ny Jesosy Kristy. Fijery amin'ny angle anankiray indray zay, satria hatram'izay tsika de niteny foana ny tranon'Andriamanitra, trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra, tsy diso zany fa ianareo kosa manao azy filozofy ireny jiolahy, ary ny tenako zao mihitsy de tena sarotiny be mihitsy amin'ny hoe zavatra tahaka izao tsy tokony ho hita ao am-piangonana, fa amin'ny fijery anankiray koa zany dia lieu de rassemblement, ary tena tongotry Jesosy eo akianjany tempoly, zany hoe tianambara am'izay dia ho atsika rehetra izay tonga amin'ny maharescapé atsika zany amin'ny sisanady atsika amin'ny hoe avy torotoro tany ambadika tany araky ny contexte zay niainatsika fahoriana rehetra, dia tokony ho tsapatsika zany fa eo akianja foana Jesosy. Fa izao anefa to amty Matteo 24 andininy voalohany ity, niala teo akianjany tempolo Jesosy. Tsika dia miresaka contexte enlèvement, fampakarana. Zany hoe rehefa miala eo akianjany tempolo Jesosy Kristy, de nidika an'izay de efa miroso makany amin'ny contexte ho fampakarana isika. Raha mandinika ianareo ny fiangonana rehetra am'izao fotoana iresantsika izao, ny akamaroany de efa tsy ao amin'ilay tempolo tsony Jesosy. Ny tianambara am'izay par rapport amin'ny zavatra resantsika dia miroso isika any amin'ny contexte ny fampakarana enlèvement. Izay le hoe misokafa ny masonao, sokafa ny fijerinao. Vitsy ny olona tsy manana zany fijery zany izy. Fa ianao kosa dia mangatany ody maso amin'ny Jesosy, amin'Andriamanitra tsy to. Ary ny élément mihetsika rehetra sy miara-miaina ety amin'ity zao tontolo zao ity, de teneny mihitsy ny tompo hoe ambarao amiko, asehoy amiko. Inona ny contexte ao ambadika zany? Fa mitondra fanambarana ho anao foana Jesosy amin'ny isan'andalany sy isan'andininy, amin'ny toko sy andininy rehetra amin'ny Baiboly, mirazotra amin'ny fiatsihan'ny fiainan'ny zavatra misy ety amin'ity zao tontolo zao ity. Alléluia. Rehefa niala Jesosy Kristy ary ny mpianana nanantona azy, ampizahaza ny rafitry ny tempoly. Eto dia misy mpianatra, ireo disciple izany, tsy maninona isika ihany koa, miteny foana ilay nofo. Mampiseho an'ilay architecture, mampiseho an'ilay tilikambo, mampiseho an'ilay mega church, mampiseho an'ilay rafitra système, mirindra tsara ny estrady, ny première voix, deuxième voix, ny chorale mihira tsara, mihira fiterana araka ny tokony ho izy, sy izay afaka ilazana azy rehetrarehetra ao anatin'izay seho-pitenenana izay. Miteny foana ny nofo. Efa miala ao amin'ny tempolo Jesosy. Fa ny akamaroan'ny disciple am'izao dia miinsista kokoa amin'ilay rafitra sy ilay système sy ilay architecture. Miratrape an Jesosy zay efa manao dingana tsy ao amin'ny tempolo itsony. Fa efa makany amin'ny contexte fampakarana, any amin'ny dimension ambony, tempolo parvis ampakarana, de miakatra eto amin'ile dimension ambony. Dia miteny foana amin'ny nofo ao aorianan'ny herin'ny filazon-tsara manambara ny contexte anankiray Jesosy Kristy. Fa Jesosy namaly andininy faharoa ka nanao taminy hoe tsy hitanareo va ireo rehetra ireo. Miavaka tsara mihitsy ny fijery eto. Jesosy Kristy mahita ao anatin'ny fahitana. Zay le niteneny teo mangata foana ody maso. Jesosy Kristy mahalala fa rehefa miala eo amin'ny tempolo izy. Dikan'izay dia ho any amin'ny contexte enlèvement izy avy manaraha, zany hoe andao. Dikan'izay dia enlevena, makanesa ty amiko ianareo. Miala amin'ny toerana io dia manaova dingana indray. Fa kosa ny disciple indray miteny hoe tsy hitanova ny firafitry ny tempolo. Atsona indray Jesosy hiverina hijery ny firafitry ny tempolo natao tanana sy ny système rehetra mifamatotra amin'izay.
dia mampiseho zava-panahy am'izay Jesosy Kristy, milaza amin'ny disipla izay tsy mahita, mizara aloha tsara ny fanambarana eto. Jesosy mamaly, andiny faharoa, tsy hitanareo va ireo rehetra ireo? Raha atao dika teny, paradoxe am'izay fanambarana izay, ianareo dia tsy mahita ny zavatra hitako. Jesosy ny manambara. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, Jesosy ny manambara ho ahy, tsy avela isy vato ifanongo eto ka tsy ho ravana. Zavatra hitan' Jesosy zany a, izy miala ao amin'ny parifian'ny tempoly, izy miala ao amin'ny tempoly misy ny efitra masina sy ny efitra masina indrindra zay tsy nametrahany tongony akory. Ny zavatra hitany dia hoe tsy misy avela hifanongo ny vato eto na iray ara ka tsy ho ravana. Reo tilikambo hitanareo reo karazana religion be da be hitanareo reo karazana dogma be da be hitanareo reo karazana fotom-pampianarana hitanareo ho ravana daholo reo. Ny zavatra misy anefa dia ireo mihitsy, ao ny mpino no misabrité, ao ny mpino no miafina, ao ny mpino no misikibelona. Jesosy anefa eto miteny ho ravana ireo vato mifanongo ireo tsy maintsy ho ravana. Dia mandefa mesazy amintsika foana ny soratra masina. Ianao zay misabrité ao ambanin'ny religion, ianao zay misabrité ao ambanin'ny fotom-pampianarana, ianao zay misabrité ao ambanin'ny karazam-pinoana, sa tsy miteny hoe aza manaraka karazam-pinoana, tsy any ny zavatra ampitain'ny soratra masina amintsika. Za tsy miteny hoe aza miaino mpitondra fivavahana, za tsy miteny hoe aza appartenance amina religion anankiray ianao, fa ilay misabrité ao ambaniny mihitsy ireny karazana vato ireny. Tsy maintsy ho ravana ireny, tsy misy avela hifanongo ny tsiraray amin'ireny. Alleluia. Andin'ny fahatelo, ary nipetraka teo tendrombohitra oliva izy. Tendrombohitra oliva dia fatatsika ny hevitra zany fa afaka adikatsika ihany koa hoe ilay tendrombohitra nombanjin'ny Davida ny amin'ny hoe manompo ny masoko ho any amin'ny tendrombohitra aho, any amin'ny bokin'ny Salamo, ny famonjenay aho dia avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Zany hoe ilay tendrombohitra ataon'ny soratra masina eto amin'ity Matthieu 24 toko fahatelo ity sary teny izay nipetrahan'i Jesosy Kristy dia toy ny hoe trône, seza fiandrianana. Manompo ny masoko any amin'ny tendrombohitra aho hoy Davida mpamonjaka, ny famonjena dia avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Manompo ny masoko any amin'ny tendrombohitra aho hoy Davida mpanjaka, ny famonjena dia avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Eto amin'ity Matthieu 24 andin'ny fahatelo ity, ary nipetraka teo an-tendrombohitra oliva Jesosy. Hoy ateo hoe mipetraka eo amin'ilay trône, seza fiandrianana Jesosy. Tany ambonitsika dia niteny fa Jesosy Kristy tsy nametraka ny tongony tao amin'ny efitra masina indrindra, ary au contraire ary niala tao amin'ny tempoly izy, niala teo amin'ny kianja parvis, fa nitoetra teo amin'ny tendrombohitra oliva izy. Misy hevitra ara-panahy avokoa zany rehetrarehetra izany. Verenako tsindrina foana, mangatah amin'ny tompo, sokafo ny masonao, teneno izy eo ome ody maso averiko farany,
tendrombohitra oliva dia azotsika dika ihany ko hoe seza fiandrianan'Andriamanitra. dia nanantona azy mangingina ny mpianana ka nanao hoe nanantona azy mangingina tsy amin'ny tabataba, tsy amin'ny orakoraka, tsy amin'ny alalan'ny zavatra exploasiny mamirapiratra. Misy zavatra tiany soratra masina pitaina amitsika daholo ao anatin'izany. Rehefa mivavaka ianareo dia midira ao amin'ny efitrano mangingina, ianareo sy ny ray ao amin'ny mangingina, dia ny rainareo any amin'ny mangina no mamaly ny vavakareo sy ny fangatahanareo. Nanantona azy mangingina ny mpianany ka nanao hoe lazao aminay tompo, discrétion be zany ny resaka eto. Nanantona azy mangingina ny mpianany ka nanao hoe lazao aminay izay andro atongavany zany. Tsika rehetra dia curieuse daholo am'izany. Rovinay ary ty farany ty. Atao resaka be dradradradraina hoe ho avy Jesosy, ho avy ny fampakarana, ho avy ny enlèvement, ho avy ny farany sy ny sisa be tabe. De ny ansasamoa lasa sariteny sy karazana litany le izy lasa tsy fantatro izay ilazantsika azy. Ny am'izay fa eto dia misy mpianatra nanantona an Jesosy Kristy tao amin'ny mangina. Discret. Lazao aminay ny andro atongavany zany. Ary izay ho famantarana ny fiavianao sy ny fahataperan' zao tontolo zao. Mamaly ny fanotanitsika am'izay ny Baiboly. Ho avy ny farany. Rovina ihany no avy ny farany. Efa elany na inoko an'izany hoe ho avy Jesosy zany fa hatramin'izao mbola tsisy resaka izay Jesosy ao. Efa tamin'ny taona 2000 efa ho avy Jesosy. Izay ihany Jesosy. Eto dia ilaza zavatra amitsika. Ny fiavian'i Jesosy tsika dia miresaka foana hoe intimité ao amin'i Jesosy Kristy. Ny fiavian'i Jesosy dia io resaka discrétion io. Nanantona azy mangingina ny mpianana. Dia tao anatin'izay mangingina zay Jesosy no nanambara. Veriko tsara. Tao anatin'izay mangingina izay Jesosy Kristy no nanambara. Inona ny tiany soratra masina ambara amitsika sy tokony voarayako sy voarayanao anatin'izany. Isika zany dia mila miditra ao anatin'izay discrétion izay ao anatin'ny fanompona. Tsy isan'ny daholo be fa ao amin'ny Kristy Jesosy isika. Dia ao amin'ny mangina ao amin'ilay efitra. Misy an'ilay seza fiandriana Jesosy Kristy endrika tendrombohitra oliva. Jesosy Kristy mitoetra eo amin'ny seza fiandrianana eo, izy niakatra any an-danitra eo amin'ny seza fiandrianana. Dia miditra any amin'izay mangina izay sika dia izay tafiditra ao anatin'izay efitra mangina izay pièce discret izay no mahazo ny révélation sy ny remarque, mahazo ny fanambarana ny amin'ny famantarana ny fiaviana sy ny fahataperan'izao tontolo zao. Fanambarana no meny am'izay. Afahantsika indrindra mizotra amin'ny fiomanana ary tsy matoritory. Vehivavy virgine dimy endry ao anatin'izay fiomanana izay. Satria misy an'ilay fanambarana miaina miaraka sy mitepo amitsika ao amin'ilay efitrano mangina. Alleluia. Dia anjaranao no mandalina an'izay hoe inona ilay efitrano mangina izay. Vavaka, inona izay efitrano mangina izay? Relation intime amin'Andriamanitra tsy inona izay efitrano mangingina izay? Ianao mihitsy no manana voyage mitraverse anatin'ny révélation, anatin'ny vavaka. Misy relation fifatorana amin'i Jesosy Kristy. Any amin'ny tsy hita maso izay tsika ambananao amin'ny daholo be. Tsika ambananao any amin'ny daholo be, tahaka an'izao ataontsika izao. Izao dia sokafantsika ny Matthieu 7:20 fa kitsika ny toko sy andininy ny nanambaran'i Jesosy Kristy andravanan'i Jerosalema sy ny aviany indray. Tahaka an'izao zao manambara dia misy maromaro ianareo mihaino anahy. Dikan'izay dia ao anatin'izay fanambaran'izay misy olona tafiditra ao anatin'ny efitrano mangingina.
tsy tovizany amin'ny be sy ny maro miara-mamaky any Matthieu 24 any amin'ny toerakafa ihany koa na mandray an'ity Matthieu 24 ty fa anao irery minitsy dia misokatra ao amin'ilay efitrano mangingina ny sofinao sy ny masonao ary ambarako etolo fa tsy ny olona rehetra no afaka tafiditra amin'izany pièce secrète izany. Zany ny zavatra nentanana antsika ety ampejy, zany ny zavatra ampahirezana antsika isan'andro isan'ora, zany mahatonga antsika masika amin'ny fanambarana sy ny filazana ny amin'i Jesosy Kristy. Mba tsy hitovy amin'ny olon'izao tontolo izao ianao fa etikete fotsiny ihany hoe kristianina. Fa tena olona mihitsy hoe tafiditra ao amin'ny efitra mangingina io ahafahanao mandray fanambarana ny amin'ny fiavian'i Jesosy sy ny fahatapiran'izao tontolo izao. Dia rehefa tafiditra ao amin'io efitrano mangingina io dia miara mitepo amin'ny fanahy. Rehefa miomana ny ao an-danitra ao hitsoka ny trompetra farany dia renao mihitsy ary tazanao mihitsy ireo fefa-pre ny mpitsoka trompety, reo fefa-pre ny olona anidy ny tombo-kase, reo fefa-pre ny kotrokorana fito, reo fefa-pre ny sy ny sisa be da be. Miomana ny anjely hitanao daholo zany préparation zany ny fanahy ny manambara aminao ao amin'ilay efitrano mangingina. Alleluia. Zany ny zavatra ampahirezako anao sy zaraiko aminao. Avelo koa any misy fotoantsika mahery fiteny, misy fotoantsika manao ironia, misy fotoantsika manao sarcasme, misy fotoantsika tahaka an'izany meniany. Fa milaza zava-panahy aminao ataovy izay atafidiranao ao amin'ny efitrano mangingina. Adinao samy rery io. Za tsy concerné amin'ny adinao. Za ihany koa dia miady. Za tsy aizako fa mitovy aminao ihany aho. Et tsisy hoe za mpanompon'Andriamanitra dia anao mpanompon'ny devony. Samy mpanompon'Andriamanitra daholo sika rehefa miady isisika ao amin'io efitrano mangingina io. Dia miverina amin'ilay fanambarantsika tany ambony indray hoe ao anatin'izay en parallèle an'izay misy fiomanana be da be satria misy tri be da be ataon'ny fanahy ho an'ny olona izay te hisitraka an'ilay invitation ahafahany miditra ao amin'io efitrano mangingina io ahafahany mandray ny fanambarana. Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe andiny faefatra mitandrema fandrao isy amitaka anareo. Mitandrema fandrao misy amitaka anareo. Ao anatiny sika be da be mipamitaka, mpanao politika mamitaka, ny ao amin'ny fianakaviana mifamitaka. Ka pratika daholo zany resantsika izany. Ny eny amin'ny altara presque efa mpamitaka daholy. Ny any am-piasana mamitaka, ny voisin voisinenanao mamitaka, ny mpivady mifamitaka, ny ray aman-dreny zanaka mifamitaka. Zany hoe raha sy tena zany ny mpamitaka dia presque efa mpamitaka daholo ny ety amin'ny tao tontolo izao ity. Zavatra misy anefa dia mihodina ihany ny fiainana ary mandeha foana ny fiainana. Jesosy anefa eto miteny mampitandrina mitandrema fandrao isy amitaka anareo. Fa zay hoe isy amitaka anareo zay dia efa misy mihitsy ny mpamitaka. Any anaty fiangonana resaka raha-panany resantsika eto. Ny olona manaiky dia hoe ianona mpamitaka, ianona zao iny mpaminany sandoka, iny apôstôly sandoka, iny zao sandoka sy ny sisa rehetrarehetra. Fa tsy misy impact eo amin'ny fiainana akory le izy fa toy ny hoe fatany fotsiny hoe mpamitaka iny. Fa ny penséany sy ny fisainany sy ny fieritreretany tsy misy référence amin'ny herin'ny filazoantsara hoe inona ny contexte biblika ny fanandrify amin'izany, inona ny hevitry ny soratra masina ambaran'ny filazoantsara tiany ny any an-danitra ho appuiena ho eo amin'ny fiainam-panompoka manoloana amin'izany hoe maninona ny efa misy mpamitaka ao tokantrano, maninona mivady mifamitaka, maninona ny mpamitaka nefa tonga any amin'ny altara sy ny sisa be da be. Fa mifampitohy indrindra amin'ity zavatra resantsika ity hoe ny olona tafiditra tao amin'ny efitrano mangingina dia mahatsapa fa matoa misy karazam-pamitahana be da be hitany masony asy tafiditra eo amin'ny tontolo-panompony dia aseho any fanahy azy fa efa famantarana ny fiavian'i Jesosy sy ny fahatapiran'izao tontolo izao izany.
zany hoe miroso hatrany isika makany amin'ny contexte enlèvement. Ho an'ny olona nge hoe mpamitaka e ho avy ny farany betsaka ny mpamitaka e mpaminano sandoka e milaza ny tena noho Jesosy de ny olona nge de vaky teny tsotra fotsiny hoe ho avy ny farany fa tsy misy fomotepy sy fisainana sy fieritreretana miara-mitepo amin'ny ao an-danitra satria tsy tafiditra atao amin'ny efitrano mangingina. Zany hoe le fahatsapany dia tsy fahatsapana ao an-danitra fa ny zavatra zareny soratra masina amintsika izany. Raha miteny ny soratra masina hoe mitandrema fandrao isy mitaka anareo dia tsy tokony ho fahatsapany daholo be zany ny fahatsapanao satria ianao dia efa nanao voyage sy tafiditra atao amin'ilay efitrano mangingina. Amin'izay dia considéré kokoa ary fantatrao mihitsy ny lanja-teny sy ny lanja-pahamarinana ny soratra masina fa tena efa famantarana ny amin'ny fiavian'i Jesosy sy ny fahataperan'izao tontolo zao tokoa ilay endrim-pamitana fa tsy resaka hoe mirazotra fanatsotra fotsiny fanaratsy amin'ny maha-toetsaina mpanao politika azy toetsaina tia vola azy toetsaina tia kely azy toetsaina egoista n'ilay egoista sy ny sisa rehetrarehetra fa tena mihitsy misy an'ilay esprit manambara kaila izy de ny amin'ny fiavian'i Jesosy sy ny fahataperan'izao tontolo zao. Tandrema fandrao izy sy amitaka anareo. Ny tena marina dia ny olona izay efa tafiditra tao amin'ilay voyage tafiditra tao anatin'ilay efitrano mangingina de tsy azony io famitahana io fa Jesosy amin'ny mampiandry tsara azy dia miteny foana izy hoe mitandrema ary ny sensale hoe mitandrema dia manambara amintsika ny fanahy ny amin'ilay fintepony ao an-danitra ny amin'ilay esprit fitaka zay fanambarana ny amin'ny fiaviany Jesosy sy ny fahataperan'izao tontolo zao de zay ny lanja tenin'ilay hoe mitandrema. Alleluia. Fa maro no avy amin'ny anarako anao hoe izao no Kristy ka maro no ho voafitany. Tsy de tahena amintsika intsony zany. Eto Madagasikara de efa misy milaza ny tena no apostolo, milaza ny tena no zanahary, milaza ny tena ny fa izy mihitsy ny Jesosy tonga nofo. Tsy eto ihany fa any Afrika manerana rehetrarehetrany. Ary eo misehatra isan-karazany sehampita-tanana dia créena ny désordre dia lay olona micréer ny désordre ihany no mandray an'ilay pouvoir mametraka ny lamina ordre fa izay esprit izay dia efa maneho an'ilay fitaka toetsaina toe-po-pamitaka ary indrindra miappuie an'ity fahamarinana ny soratra masina Matthieu 4:20 ity hoe maro no avy amin'ny anarako anao hoe izao no Kristy mivantana na akolaka. Aleo voary ireo karazana mpanao politika rehetrarehetra reo tapaka ny jiro tsy misy ny rano de zareo ihany no manao créer citerne sy ny sisa rehetrarehetra maka an'ilay herin'ny filazon-tsara usurpation manao plagiat zay le niteneniko teo mivantana sy akolaka. Mitandrema ianareo fa maro no avy amin'ny anarako. Leo avy amin'ny anarako na tsy mitonona hoe Jesosy Kristy ary izy de am'ilay asa de nazavaitsika teo amin'ny endriny be da be isan-karazany de izy no misoratena ho mpamonjy. Veriko ihany fa raha tsy ao anatin'ilay efitrano mangingina ianao raha tsy tafiditra atao mihitsy ianao tsy afaka handray ny lanjany zany teny izany sœur sy frère. Sinoa ozy ianao fotsiny hoe mpamitaka reny mpandainga ireny mpanony tsy marina ireny mijanona amin'izay fahalalana izay fotsiny ihany ny fahalalanao raha lasarana bavy fa tsy mitepo miaraka amin'ny fanahy ianao izay zavatra izay nefa ny tena takiny ny soratra masina amintsika miara-mitepo amin'ny fanahy izay lay iaina natolotro Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana mba hahafahanao miara-mitepo aminy ahafahanao mandray ny reo masiny révélation iainanao ny contexte ny soratra masina ny filazon-tsara ho fanambarana amiko sy aminao fa tsy ho fahafantarana tsotra fotsiny ihany
Alleloia. Andiny fahenina. Ary andre ady sy filazana ady anareo koa mitandremo. Aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga izany nefa tsy mbola tonga ny farany. Mandre ady sy filazana ady anareo, hitantsika zao tsy mangina mihitsy ny eo a Moyen-Orient, ny Hezbollah, ny Hamas, ny Israël, Iran, Liban, misy ireo manodidina azy rehetra reo. Tiana noho ny manamarika amintsika fa par rapport amin'ny contexte ao Moyen-Orient dia efa hatrany akibon'ny Abrahama no efa tao anaty prophesie ny amin'ny hoe zanaky ny teny fikasana sy ny zanaky ny andevo ny fandaka tao akibon'ny Abrahama. Hitantsika zany nanomboka tany amin'ny tantaran'ny Agara, tantaran'ny Sara, Isaka, Ismaël, Jakoba, Esau, ary rehefa ny ampitaina ny ranomasina mena ny zanak'Israely dia mbola ny fanoto foana tamin'ireo firenena zanaky ny andevo, ny Amalekita, ny Jebosita, ny Hitita, ny Evita, ny Amorita, ny Kananita sy ny sisa be da be. Ary amin'izao vanim-potoana resantsika izao dia mbola miteny foana izay sary zay, ny zanaky ny teny fikasana sy ny zanaky ny andevo, Israël sy ny firenena manodidina azy. Fa ao anatin'ny tontolon'ny fanahy dia raha miteny ny soratra masina eto hoe isy firenena hitsangana amely firenena ekena amin'ny fijery voalohany dia io Israël midaroka bomban'ny Libia, darofan'ny Iran, darofan'ny akavanana akavy mifameriny any Ukraine sy ny OTAN sy ny sisa rehetrarehetra, firenena mitsangana amely firenena. Fa ny soratra masina dia efa trany amin'ny testameta taloha no nanambara ny fahamarinany tamintsika fa Israël ihany koa dia nomena endrika firenena, nomena rafitra mpanjaka, mpisorona, mpaminany. Nisy tafika, zay le hoe fanjaka-mpisoronana. Nisy ny sorona be da be natao tao anatin'izany. Endrika firenena Israël. Ary firenena Israël amin'ny maha-firenena zay dia niady tamin'ny firenena nanodidina azy izy. Nandroaka ny Kananita izy sy ny sisa be da be, nafa niditra ny tanànan'ny Jeriko. Misy firenena hitsangana amely firenena. Zany hoe ilay firenena zany dia endrika mpanjaka, mpisorona, fanjaka-mpisorona. Tany amin'ny testameta taloha izy dia Davida mpanjaka, Solomona mpanjaka sy ny sisa be da be. Dia nisy ny mpisorona be da be isan-karazana. Izay niara-ny asa tao anatin'izany nandatanteraka ny fanompoana araka ny lalàna. Isy firenena hitsangana amely firenena. Eo foana aloha sika. Amin'izao vanim-potoana iresantsika izao izay endrim-pisina namoronan'Andriamanitra ny famonjena eran'ny filazantsara teo ambany lalàna tamin'ny alalan'ny mpanjaka sy ny mpisorona izay no tanteraka tamin'ny fahasoavana no entin' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijalena. Tompony tompo mpanjakan'ny mpanjaka, fanjaka-mpisorona Jesosy Kristy ilay mpanjaka sady mpisorona. Dia itsika ihany koa no misorona amin'ny alalan'ny vavaka, misorona amin'ny alalan'ny endrim-panompona isan-karazana. Mpisorona kely Jesosy Kristy ilay mpisorona be. Izany hoe miresaka firenena izany. Fa miresaka firenena ny soratra masina. Eto amin'ity andiny fahenina sy fafito ity, fafito plus précisement hoe isy firenena hitsangana amely firenena. Dia misy mihitsy any firenena ankilany hamelany firenena anankiray. Ialantsika ilay rafitra voalohany, fijery voalohany amin'ny hoe Israël, Hezbollah, Iran sy ny tana. Fa hoentintsika any amin'ilay tontolo aram-panahy nambarany soratra masina teo nitondrako fanazavana ny hoe firenena tany amin'ny testameta taloha izy dia firenena Israël, fiangonana Israël, nisy ny mpanjaka sy ny mpisorona sy ny mpaminany. Amin'izao vanim-potoana resantsika izao izy dia misy mpanjaka, tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka, firenena anankiray Jesosy Kristy. Ary mpisorona sy ny mpisorona be, ny mpaminany sy ny karazana
mpino be da be izay miaina n'ilay fanomezam-pahasoavana ty amin'ny rafitra farany ambany zay ilay firenena endrika kristika matsangan Jesosy Kristy de miteny ao anatin'izay le hoe fanjakam-pisoronana satria ny firenena anankiray dia fanjakana anankiray de mihetsika ao anatin'izay le hoe fanjakam-pisoronana amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana sy ny fluidité ny firendrany fifandraisana eo amin'ny tompony tompo mpanjakany mpanjaka sy isika izay miaina ny fanomezam-pahasoavana. Misy firenena itsangana mely firenena, lay firenena izany mitsangana dia iza ny firenena tsy ara-dalàna dia izao tontolo izao sy ny fanjakan'ny lehilahy nota amin'izay rafitra izay ihany koa misy mpitondra filoham-pirenena sy ny rafitra demokratika socialiste kapitalisme sy ny sisa rehetrarehetra OTAN, ONU, FMI, Banque mondiale sy ny tsy fantatro tsony ny antoko politika isan-karazany itsangana miely firenena ireo no mitsangana mety ho feny herin'ny filazantsara manempotra atsika manisy tsindry sy ny pression amin'ny alalany karazan-javatra isan-karazany hatramin'ny tondresaka intelligence artificielle itony tsy ahafahan'ny fanomezam-pahasoavana ao anatintsika tsy hivelatra ary eo no miteny ny herin'ny filazantsara ny amin'ny hoe mahery lay ato anatiko no izao tontolo izao raha efa tafiditra tao anatin'ilay efitrano mangingina ianao de miaina an'izany zavatra zavain'ny soratra masina amitsika izany. Raha miteny zany soratra masina eto amin'ity andinin'ny fahafito hoe izy firenena itsangana mely firenena de androany de ambarako anao satria anao efa tafiditra tao amin'ilay efitrano mangingina efa nasian'Andriamanitra ody maso no masonao efa niaina n'ilay intimité tao amin'ilay pièce secret ianao dia mahalala zany ianao amin'izao fanambarana izao ary miara mitepo amin'ny fanahy ihany koa fa misy firenena izao tontolo izao mitsangana mely firenena ny zanaky ny teny fikasana lay fanoharana mitondra atsika fanazavana teo ianao no mitondra n'ilay teny fikasana de misy zanaky ny andevo ireo andevo nota mitsangana mety ho fe an'ilay fanomezam-pahasoavana ao anatiny tsy fantatro anao na mahatsapa ny herin'ny filazantsara ampitain'ny soratra masina amitsika amin'izany fanambarana izany ary na ny fiainana amin'ny fiainana andavanandro fotsiny de atsapanao ny vesatra izay manodidina anao manepotra manoloana ny fanomponao ary misy fotoana tena hoe reraky ianao misy fotoana tena hoe affaibli tena hoe ketraky ianao fa miara mitepo aminao ny any an-danitra rehefa manompo ny masonao any amin'ny tendrombohitra anao la tendrombohitra oliva seza fiandrianan Jesosy. Alleluia. Minao fa azonao ny amin'izany fanazavana hitondran'ny soratra masina fanambarana amitsika izany. Tsy mijany amin'ilay hoe fanjakana mamely fanjakana firenena mitsangana mamely firenena eo zany dia misaraka mazava tsara ny maizana sy ny mazava mamely mifamely ny ao mazava tsy misy fisainana sy fieritreretana amely ny aizana au contraire hitondra mazava amin'ny aizina izy fa ny maizina no mieritreritra foana s'imposer sy andratra hiviolea handroba le tia amin'ny mazava isy firenena hitsangana amely firenena hisy mosary sy horohorontany amin'ny tany samihafa lay mosary sy horohorontany miara-mahitsika any atsimo tsika zao eto Madagasikara dia mahitany tanteraka tsy misy ny rano tsy mandeha tsony dekaleka 10% sisa mandeha délestage à gauche à droite mahitany mosary zany hoe fa miakatra efa partout tsy any atsimo tsony raha vao miresaka hoe tsy fahampindrano sy mosary sy ny zavatra ohatran'izany tsika efa partout izany réchauffement climatique zany hoe efa à l'échelle mondiale zany zavatra resahan'ny soratra masina sy kisary fanehoan'ny fanambarana ho atsika. Alleluia. Fa izany rehetra izany no fiandohan'ny tribulation fahoriana ao anatintsika lay mosary sorohorontany amin'ny tany samihafa dia efa nilazaiko toety ano angamba nyty hoe lay tany ambaran'ny baiboly de isasy anao sasanao ny tany ambaran'ny baiboly io globe terrestre io 70% 75% dia rano avokoa isika olombelona ihany koa dia amin'izao fahavelomantsika izao
dia à 80% liquide, rano daholy, rà zavatra mitsiranoka. Tanao am'zany fa ny baiboly raha miteny zavatra dia manambara fanambarana amitsika izy averiko foana midira ao amin'ny efitrano mangingina ahafahanao mandray an'izany fanambarana izany. De hoe ny baiboly hoe isy mosary ororotany be da be mihitsy ny tany ny pino no ao anatin'ny ororo tahotra tebiteby. Hitantsika ny témoignage manona fiadanana aminareo sœur na frère ihany koa any am'ireny tany miady ireny no ny fitadiavana. Ohatra hoe Libye hitantsika teto amin'ny tambajotra manao antsoavo tsy teo faty satria zay lay tahotra ororotany mosary maina ny pino. Ary zay le nilazaiko teo hoe lazay nisoratra masina amitsika foana teo hoe firenena mitsangana mily firenena. Lay firenena izao tontolo zao amy ciblé an'ilay voninahitra Andriamanitra ao anatinao, tino videna mihitsy ao anatinao, ho maina ho mosarena ianao. Zay ny tsy maintsy hidiranao any am'ilay pièce secret, tsy maintsy hidiranao any am'ilay pièce secrète, lay efitrano mangingina ahafahanao manovo vatsy ratio mba tsy ho maina ianao, mba tsy orooro ianao rehefa misy firenena hitsangana mamely firenena. Misy firenena hitsangana mamely firenena miara mahita isika zao mifampiampanga ny karazam-piangonana, ny karazana dogme, dénomination sy ny sisa be da be. Efa malalaka be zany am'izao mandeha ho azy fotsiny. Tiany vola dia andanaka hatrao ihany, andanaka hatrao ihany. Ao anatin'ny contexte Matthieu 24 io tanteraka isika ary manamarina ny ho andin'ny fafito sy favaly io zavatra misy rehetrarehetra fa izany no fiandohan'ny fahoriana. Ao anatin'ny fanazavanany amin'ny enlèvement isika mandeha tsikelikely no fampianaratsika miandoha ny contexte tribulation. Izay no azavainy Matthieu 24 eto na dia contexte andravanan'i Jérusalema ara ny contexte an'io Matthieu 24 io. Fantatsika tsara fa 70 ans après an Jesosy Kristy de sakazé total ny tempolon'i Jérusalema, ravany mandan'i Jérusalema, potika tanteraka no itsahany gentilisa ny altara ny fanjakana nandroba tam'izany de io hitatsika io ny tempolon'i Solomona io misy an'ny kapahandry zareo slamo. Zay kisary zay no hiverina. Manina no miteny an'izay. Zay kisary zay no hiverina. Io Israel hitanareo manafika gauche à droite io mampiasa fitaovam-piadiana ho saccagé total io. Ataoko entre parenthèse zay analyse avy aty amina Israel resatsika io zany ampanahelo be io amin'ny farany. Tena ho rotodrotika ho potipotika io tahaka ny contexte Matthieu 24 ho ravany tempoly. De am'izay fotoan'izay Jesosy Kristy no ho avy de anaiky am'izay ny Jiosy io ny tena Messia. Fa mialohan'izay de misy ny contexte lehilahinota, misy ny contexte tribulation zay efa miandoha am'ty zavatra zavaitsika ity de mandalo fampakarana de mandalo ny contexte grande tribulation saccagé total Israel, potipotika rodrodrotika tsisy raisa any am'izay izy miandrandra hoe aizy ianao mpambotsy. Manompo ny masoko any amin'ny tendrombohitra ozy Davida, anompo ny masony any amin'ny tendrombohitra ihany koa ny avy amin'ny fokon'ny Israel rehetra izy 12 de am'izay fotoan'izay izy vao tena ino fa Jesosy Kristy no Messie. Fa en entendant izy ho amafisina tahaka ny fony faharoa ny fony ho amin'ny ady satria izay lay teny fikasana tsy maintsy tanteraka famarinan'ny baiboly izay ilay zanaky ny teny fikasana sy ny zanaky ny andevo ny fandaka ao akibon'ny Abrahama, douleur de l'enfantement manaitaina ny vehivavy iteraka izay ihany koa ilay hoe malala ny Jiosy amin'ny fifidianana. Fidina mihitsy izy am'izay ady izay ampifanandrinina am'ireo manodidina azy ireo fa fahavaly koa sisiny amin'ny filazony tsara no ny toe-po daholo zany rehetrarehetra izany de miabo
tira ny toe-potsika ho fahatanterahany faminanina averiko tsara miabotira manosika mihitsy any Andriamanitra ny toe-pony tsirairay zay ny dangereux am'ty hoe manana toe-po araky ny filazoantsara me za foana manao marina satria ny toe-ponao iny no fidian'Andriamanitra atateraka ny faminanina araka ny soratra masina zay no azo no resantsika androany a manditoko faefatra amby roapolo nanambary Jesosy Kristy ho ravany Jerosalema mbola miteny zany teny Jesosy Kristy zany ho potika io Jerosalema ary ho avy izy a ampiaiky ny maro a fa izy no Mesia en entendant an'izay a dia tandremo fiomananao midira ao am'ilay pièce secrète ianao a aoka iara-tepo amin'ny fanahy masina ny fiteponao a ny fiainam-panomponao a misy zavatra tokony ho tsapanao mihitsy a erin'ny filazaon-tsaha miara mitepo aminao a am'izay rehetra ataonao zay ianao vao mpanompo afaka ny voanomana miroso makany amin'ny contexte fampakarana ho avy antsika amin'ny fanazavana mandeha tsikelikely ny fizarantsika tianao Jesosy a makasitraka atika rehetra ny aino hatramin'ny farany voninahitra anao ray tsy toa dia tera sy mankalaza anao zay a misaotra ny amin'ny teninao a teny zay mandratsana mitondra édification mitondra fanamboarana de zay teny mitondra fanamboarana izay tompo no anamboaranao anay indray sy anefenao anay indray a anangananao anay afahanay a manana fahafana miditra ao amin'ny efitrano a mangingina afahanay mahita ny seza fiandriananao a tendrombohitra olive dia ao nanay aminao a anananay ny privilège ho isan'ny mampakarina izay aja sy ny tera dia honao reriany a ray masina tsara indrindra tomboka asian'izany dia Jesosy Kristy nanolotra anay teo amin'ny azo fijaliany sy ny ra izay iaina natolony ho anay alleluia makasitraka atsika rehetra tahiny tompo daholo tompoko veloma tompoko a mirary soa indrindra